Miavana milalo amin'ny tompo, ry malalan'Andriamanitra sady moato sy masina, ho amin'ny avy aman-drivana ny fiadanana. Amen. Vavaka sika, soranay ny anaranao raha eo, soranay ny anaranao fa mahatratra nyity andro zoma masina, izay andro ankalazana ny nanomboana n'ilay zanakao lahatokana teo amin'ny andro fijaliana, ty zoma masina 15 aprily 2024 ity. Saotranao izay tompo fananaiky nanolotra ny ainy zanakao ianao mba hombona tamin'ny andro fijaliana, koa niara vombo taminy toy izay ary niara maty taminy ary niara nalevina taminy nefa kosa natsanganao velona ary zany fonay sy ny fanantenanay satria velona ny tomponay ary zay koa velona. Te mitenena ianao tompo fa mangitahitanao ny fananay, saotra Jesosy teny tombalofo. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro zoma 15 aprily 2024 tia dia filazantsara Jaona 15 raisina ery amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 15 ka hatramin'ny 7 ary rehefa afaka zany dia fantatr' Jesosy efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba tanteraka ny soratra masina dia izy mangitahita aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy ponjy feno vinaingitra nitohizany tamin'ny soka ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fimanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo ary isorina ny faty mba tsy ho tratriny ny andro sabata ny andro fijaliana satria andro lehibe zany sabata zany. Dia tonga ny miaramila ka nampaka ny ranjony voalohany sy ny anankiray koa izay niaraka nombona tamin'ny andro fijaliana tamin'ny Jesosy, fa nononakeo amin'ny Jesosy izy dia hita fa efa maty sady izy ka dia tsy mba notapahany tombo. Fa ny miaramila anankiray mandefina na mivony ary efa niaraka tamin'izay dia nisy raha sy nisy rano nandeha. Ary rehefa nahita dia efa volombena manambara ary marina ny fanambarany ary fantany fa milaza ny marina izy mba inonareo koa. Fa tonga izany mba tanteraka ny soratra masina hoe tsisy fitapahana ny taonany akoho ny teny iray eo amin'ny soratra masina hoe mijery zay nombe fonina izy. Maso manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andro zoma masina ity andro an'ity, zoma masina 15 aprily 2024 miara-mifaly amin'ny fiangonana eran-tany sika sy manjoy ny lalany azo fijaliana. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity no ampiarany soratra masina fa rehefa misotro ilay vinaingitra toy izy natamin'ny sopy izy ka nataony vavany, ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy tia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny fa vita ny asa izay nanirana azy. Tanteraka tamin'i Jesosy tokoa ilay teny hoe ny anoko dia manao ny sikapony raika sy mahavita ny asa. Tojo eo amin'ny fifaran'ny diany Jesosy Kristy dia ny fetezany ny faty teo amin'ny azo fijaliana. Atao amin'ity lahatsoratra masina ity mitantara amin'ny atsipolina ny nafatisan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana satria voapofo fa saraka rano sy ny rà. Ny rano moa dia manambara ny sakamitan'ny batisa, ny rà kosa manambara ny sakamitan'ny fanasana-tena. Antsoin'Andriamanitra avokoa izay efa niomana sy vonona
amin'izany faisana tabatra amin'ny tompo zany satria tompo dia nolefonina no ny fahatsotsika ary maty mihitsy izy no fotatsika saingy natsangan'Andriamanitra velona tamin'ny andro faty. Eto dia nitaterahan'ny miaramila arabaky teny izay mivombara soratra masina hoe tsisy hotapahana ny taolana. Jesosy teo vokatry ny fijaliana sy ny fangiforiana nahazo azy. Nisy fotoana aza mivavaka tao amin'ny San Getsemane dia nilatsaka tahaka ny rano patrapatraka ny atsembony satria mafy loatra ny adi-panahy sy adi-tsaina natreny araka ny fantatsika voy eo amin'ny filazantsaraka Jaona hoe ny kapoaka zemenina iava motsy sotroko vary. Izy koa ny atan'ny filazantsaraka Jaona ny mamaika ny Kristy dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra eto dia Jesosy Kristy no lefonina ny fahatsotsika. Jesosy Kristy mitondra ny mangidindrindry ny fotako sy ny fotana fa saingy manana vavolombelona maro Andriamanitra, marina ny fanambarany ary fantany fa milaza marina izy mba inona lehibe. Fa ny soratra masina eto dia efa tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy satria tsisy hotapahana ny taolana ary koa miteny iray eo avy eo amin'ny soratra masina jery izay nofonofony izy zany profety zany iavana fa mbola mitoetra ao finoana ny olona satria fantatra fa atanteraka amin'ny soratra masina izao fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ny azo fijaliana izao. Koa tsy matimaty foana Kristy fa natolotra izy ny fahatsotsika, nalevina izy ny fotatsika, natsangan'Andriamanitra velona izy ankehitriny izy amin'ny fona no manak'izay ho atsika. Koa inona ary no angatantsika ankoatran'izany rehetra zany fa indry Jesosy Kristy. Raiso izy fa azy mino sy mandray asa dia menieriny tonga zanakanany koa amin'ny mpiandra anaty. Aoka no isafidy ho ateraka ny fanahy, ateraka indray amin'ny fanekenao amin'ny Jesosy no tompo mamonjy ary amin'ny faneselanitra koa fa ny Andriamanitra izay nahariny izao tontolo izao dia rainao hatramin'ny taloha, rainao ankehitriny, rainao amin'ny Afrika. Koa manana ray mandrakizay ianao ary manana koa mpamonjy dia Jesosy Kristy ny mpamonjy izao tontolo izao dia mipetraka vanan'Andriamanitra rehetra toa mifonao anao satria manisy manak'iry izay mora mivily miala amin'ny teninao. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra masiana neny naranao tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ity tany tahaka ny tanitra minaina ny sazao anay amin'ny melany ekay tahaka na melana izay midika taminay izay mitondra ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny izao tontolo any tonona ny naharay zanak'arafana maso izao. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe miala maty mitondra ny fanikena manak'izay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapony ka hiaso anatinareo izay kasitrany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany hoe voninahitra mandrakizay manak'izay. Amen.